Sehatry ny fahasalamana indray kosa toeram-pitsaboana maro eto Madagasikara no handray ilay fandidiana maimaimpoanana amin'ny alalan'ilay hetsika Opération Smile. An-jatony tokoa mantsy ireo olona manana fahasembanana na hahazo tombotsoa ao anatin'izy ity. Ny tanjona dia ny fanampiana ny mpiarabelona araka izao fanampanazavana izao. Olona misy 520 eo hotratran'ny fahasembanana eo amin'ny tarehy sy ny vava no azo tombotsoa amin'ny alalan'ilay fandidiana maimaimpoanana mandritra ny Opération Smile izay ho totsaina amin'ny volana aprily ity ao amin'ny CHU Antananarivo, CHU Bizaga Mahajanga, CHU Analaknina Tomasina, CHRR Vakinankaratra Tsirabe. Nitondra ny anjara brikiny amin'ny fanohanana ny fanatotosana ny Opération Smile ny Star. Fanampiana dia rano poisson mamy. Izy moa zany olona be da be no tonga aty amin'ny antsoiny hoe 200 bénévoles izay avy any ivelany sy amin'ny toerana. Misy an'ireo marary koa zany izay ho tsabory zareo eo 350 eo. Nefa ireo koa misy manaraka miaccompagner 350. Donc zany le rano tena be da be no amin'ny stage satria le izy koa opération manomboka mandritra ny 12 andro. Zay mahatonga hoe mila rano zany zareo na mamy na rano kristalina na ovio. Biratsaka sitrapo misy 400 avy eto Madagasikara sy avy amin'ireo firenena maro samihafa manerina zao tontolo zao no hanatanteraka ny Opération Smile amin'ity iraka faha 12 ity. 10 taona zao no nisian'ny Opération Smile, fizaham-pahasalamana misy 175 ary fandadiana maimaimpoanana misy 355 sy 2,000 no efa totosa tao anatin'izay. Manamarika ty iraka ara-pahasalamana ty ihany koa ny fanakalozana traikefa eo amin'ireo manampahaizana mpitsabo avy any ivelany sy avy eto toerana.